raha taxi b 154 raha sy mpitondra moto nidoboka ny tsy afa ilay mpamily. Vahatapera ny fotoam-piasandro be ny tanàna miteraka olana eny anivon'ny commune ho ny olom-pirenena. Fomba ny fitondrana mamofona ady an-trano. Tomboky lasy tomboky vavy manolotra ny araba ho anao izay manaraka ny fahita lavitry ny MBS amin'ny takariva ny alarobia fa 4 ny volana janoary ny taona 2024 ity. Tonga soa anatin'ny fampalalambava ny MBS ary manasanao ihany koa anaraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovao makasika ny fanabeazana no ndeha isantarasika ny fampalalambavao amin'izao fotoana izao dia velotaraina atao amin'ny tambazotra tserasera ny ministry ny fanabeazam-pirenena fa tsy ampy ny W ianarany zaza malagasy eny anivon'ny sekolim-panjakana. Ny oeraoera tamin'ny fananganana sekoly manara-penitra tedy seroa nefa dia niezinezina mihitsy saika manerana nosy kanefa dia ny zaza malagasy tsy misitraka fitaovana azahoany mianatra araka ny tokony ho izy. Tsara ny mampafantatra fa rehefa ny 24 ny volana janoary toy izao no ankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanabeazana ka namerena ny Etazonia ny tantsoroka ho an'ny Madagasikara. Avitra solondray be mbola hava tsara. W roa tapitrisany tsy ampy anivon'ireo sekolim-panjakana manerana ny nosy raha ny publikasiona fitsapahakevitra nataon'ny ministra ny fanabeazam-pirenena roa andro lasa izay. W5 isan-taona natokana ao anatin'ny tetibolam-panjakana raha ny fampahafantarana ihany. Ministera fahatelo manana ny tetibola betsaka indrindra ao anatin'ny tetibolam-panjakana 422 nefa ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ny 12 isanjato ny tetibolam-panjakana dia natokana ho an'ny ministera ny fanabeazam-pirenena avokoa. Izany hoe 770 tapitrisa ariary mahery. Voalaza tao anatin'ny publication ihany fa raha etsatra amin'ny 5 ny fanaovana W iray fitaovana fototra ilain'ny zaza malagasy amin'ny fianaran'ny sekoly izy ity. Niezinezina nefa isaky ny kabary tao anatin'ny 5 taona ny fananganana sekoly manara-penitra isaky ny distrika manerana ny nosy ahafahan'ny zaza malagasy misitraka fampianarana araka ny tokony ho izy. Raha ny sary samihafa dia rindrina tsy maharitra no maro tamin'izy ireny. Ny loko no misongadana fa ny finitra tamin'ny fananganana ny rindrina dia tsy voaja akory. Izao manao antso amin'ny firaisan-kinina ny anaovana tolo-tanana ho an'ny W ny ministra. Antso niteraka resabe satria maro ireo fandaniana nananganana fototra avitrasa tsy lara-pamehana sy fizarana tsy mitondra makaiza toy ny teleferika sy ny kanja manara-penitra, ny jirona koa sy ny sisa maro hafa. Vola be tsy hita nonokoa ny fandaniana tamin'ny fampelezan-kevitra farany teo izay mitetina 7 miliara ariary araka ny tombatomban'ny Transparency International Initiative Madagasikara. Ankoatra ny olona samihafa amin'ny fandoavana ireo tampo-karaman'ireo mpampianatra eny amin'ny ambaratonga fototra, maro ireo antso nataon'ny tokony ajeren'ny fanjakana ny lahara-pahamehana ho an'ny malagasy sy ny zaza malagasy kanefa toa tsy nisy ny aino. Ny any ivelany indray no misahirana amin'ny fanampiana samihafa ho fanomezana ny zo ny zaza malagasy andi fianarana toa ny tetika salova izay aharitra 5 taona tariny sapandrara Amerikana misarana ny fampandrosoana iraisam-pirenena na ny USAID. Mitetina $10 ity fanampiana ireo zaza malagasy any Atsimo-Nosy ity sy ho fanampiana ireo mpampianatra ihany koa. Izany dia ho fanohizana ny tantsoroka avy amin'ny Etazonia rehefa natsahatra hatramin'ny fanonganam-panjakana ny taona 2020. Olom-pirenena maro mpisehatra amin'ny fanabeazana no nanakiana avy hatrany ny tolo-kevitra nataon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena tao amin'ny tambazotra tserasera iny izay mangataka tolo-tanana ho fanampiana hamelona ny W roa tapitrisa izay tsy ampy manerana nosy amin'izao fotoana izao. No amafisy ny fandarana miara-manonja ihany koa izay tamin'ity androany ity ary nanambary izy ireo fa anjara andraikitra ny fanjakana ny mandamina sy mandrindra ny fanabeazam-bahoaka tsy tokony any amin'ny olom-pirenena izay efa sahira ny fiainana andavanandro no angataka fanampiana ny ministra ho hiatran'ny fandaharana miara-manonja fintin'ny onjara Lenaranaivy sy Andra Kotomadala amintsika. Ambony ny tany tsy fahaizana mamaky teny eto Madagasikara ho an'ny zaza 9 ka hatramin'ny 10 taona na dia nandalo sekoly ambaratonga fototra azy. 4 isanjato ny zaza malagasy amin'ireo salataon'ireo tsy mahay mamaky teny araka ny tatra navoaka ny banky iray ny sahampirenena. 4 isanjato ny mpampianatra any amin'ny ambaratonga fototra fotsiny no manana fahalalana fototra momba ny fampianarana ny ankizy sy momba ny taranja ampianarany. Miasimba ny sehatry ny fampianarana eto amintsika. Mihiba avokoa ireo marojefo rehetra eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana.
Faralansehatra ny fampianarana ny zaza malagasy izay antoko no avin'ny Madagasikara. Voamaly zao nangataka ny anaovana tolotana W tamin'ny olo-pirenena ministra ny fanabeazam-pirenena noho ny tsy fampiana W miisa roa tapitrisa manerana nosy. Ity tolo-kevitra ity izay nokian'ny fandarana miara-manonja avy hatrany. Tsy takiana aty amin'ny olo-pirenena zany hoe manaova ezaka W nareo. Zay ilay tenentsika hoe ny asa amin'ny fanjakana mandrindra amin'ny akapobeany. Ny fiainan'ny firenena sy ny fiarahamonina. Izy no mitatana an'le volam-panjakanao. Izy no mampiatra ny lalàna. Ary izy ihany koa no manendra an'ireo olona zay hanatanteraka an'ilay asa-panjakana. Maninona mbola vesarina azadinotsika. Any ambanivoly rehetrarehetra mbola saina mitondra kitay kely aza ny mpianatra e. Andrahony le mpampianatra sakafo e. Mpianatra azadinotsika any ambanivohitra any ndray aman-dren'ny mpianatra mbola miantoka ny karama ny mpampianatra zay le frame. Ahoana moa ny eritreretanao tampoka le fanjakana zay milaza fa hoe navita sekoly manara-penitra manarivo marobe nabotsibotsina mihitsy le izy. Tena mitsinjo an'le tena mpianatra, tena manao niezaka, manao kantina, manao nataotao daholo nge signaturana kantina nge hitantsika nisy an'izany ane. Ay hangataka W amin'ny isam-batan'olona de hoe tsy vola fa tonga de mba tonga de W. Asana fanjakana nisy zany. Zay ny ilana an'le partenaire multilatéral sy bilatéral. Mila matanjaka be ny ministra mahay an'izany raha problema na W aiza nahitana financement zany. Anjara ndraikitry ny fanjakana ny mandamina sy mandrindra ny fanabeazam-bahoaka araka ny voalaza ao anatin'ny lalam-pandrenana. Ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena araka izany no tokony hanao ny fomba rehetra hampandrosoana ny tontolon'ny fampianarana fa tsy andry tsy paipaika na fanampiana avy amin'ny olo-pirenena. Ny vaovao avy eny anivon'ny komina kosa indray ary dia nangataka fanazavana sy ny hevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na mifanaraka anaty amin'ny lalam-pandrenana ny fanalavana ny fepetom-piasany ben'ny tanàna ny komina ny governemanta efa niseho teto Madagasikara tamin'ny taona 1974 izany tranga izany. Rehefa banga nandritra ny 2 volana ny fisahanana andraikitra teny amin'ny komina no ny fataperan'ny fotoam-piasany ben'ny tanàna tamin'izany. Tsara nefa ny manamarika fa efa voalaza mazava ny daty tokony anatanterahana izay ho fifidianana ben'ny tanàna tamin'izany fotoana izany fa tsy toy ny ankehitriny. Raha manomenjanahary sy Manora Andriamalala. Ny fokon'olona nalamina ho fokotany eo anivon'ny komina no fototry ny fampandrosoana sy ny firindrana eo amin'ny lafiny fiarahamonina sy ny kolotsaina ary ny tontolo iainana arak'izay voafaritry ny andininy 450 ao amin'ny lalam-pandrenana. Mandray anjara amin'ny famolavolana ny fandaranasa momba ny fampandrosoana ny komina ireo tompon'andraikitra ao amin'ny fokotany. Miteraka olana amin'ny asa fampandrosoana ny tanàna noho izany ny tsy fakany fanjakana fanapahan-kevitra matotra momba ny komina amin'izao fotoan'izao. Zavatra miova ohatrany hoe le zavatra midina any amin'ny fokotany zany ohatrany hoe taraikiraiky daholo. Ohatrany carnet pokotany zao ny anay taraiky ny any Antananarivo efa mivoaka daholo ny carnet pokotany nefa ny anay aty mbola tsy tonga. Bulletin de naissance. Androany zao dia miandry androany any dia mahazo. Ny eo amin'ny carnet zao mbola tsy nahazo le carnet vaovao hatramin'izao fa mbola miandry. Ny fanjakana fohibe no lasa mametraka olana ho an'ny komina ho hiatrany ny fanazavana. Raha ho an'ny komina ao Betafreny vohitra ohatra manana piasa miisa 590. Ahina tsy andray karama ireo piasa ireo amin'ny ity volana janoary ity hoy ny ben'ny tanàna. Tapitra tamin'ny 10 janoary teo ny mandanay dia hatramin'izao dia miandry notification na atao hoe décret na ordonnance avy amin'ny ministera par voie na conseil des ministres ve mba ahafahanay manohy ny asa fa hatreto aloha dia ny asa andavanandro ihany hoe raha misy mitady service ao amin'ny commune na état civil dia zay sisa zay aloha no azony atao miara-pahazo noty misy manao hoe atao PDS no zany fa miandry izay fanapakevitry ny fanjakana fohibe hatreto. Misy esena mpanao politika anankiray laza hoe sao dia manao engagement io dia migadra nohatron'izany somary frustré aloha ny maire rehetrarehetra io nefa tsy afaka hojerena fotsiny tena tsy mety zay ary aza diny fa ny commune amin'izao dia tsy hoe koa rehefa mijanona ny asa dia tsy andray karama mampiasa. Ny zava-misy aloha ny commune urbaine Betafy dia gérena trésor zany hoe no mamoaka stylo anankiray dia mitovy manao ny route nationale Antananarivo Toliara RN7 procédure na passation de marché sy PPM plan de passation de marché efa nenan'izany zay rehefa nitaky an'io fahasarotana
fa ny ao amin'ny fanjakana mora mampiditra fa mamoaka tena tantara ary hatramin'izao a karaha mampiasa za manahirina mamoaka anazy tsy ny ao be tafo ihany fa ny ankamaroan'ireo mpiasa eo anivy komina rehetra manerana nosy dia isedra ity olana tsy fahazahoana karama ity tsy tokony ifanalavitra tamin'ny efanapahan-kevitra noraitsy ny HCC tamin'ny taona 2024 dia ny fanalavana ny fitaom-piasan'ireo ben'ny tanàna na dia efa tapitra aza ny fepitoam-piasan'izy ireo tamin'izany ny volana septambra 2024 tokoa manko no tapitra ny mandat ny volana novambra taorian'io anefa vao nisy ny fifidianana ka fepetra noraisy ny HCC tamin'izany ny fantarana ny fitaom-piasan'ireo ben'ny tanàna mba toizan'ny asa eo anivon'ny komina mandra-pahatonga n'izay ben'ny tanàna vaovao tsy voafaritra anatin'ny lalam-pandrenana manko ny tranga toy izao raha ny fanazavana tsara ihany anefa ny manamarika fa efa nivoaka niaraka tamin'io fanapahan-kevitra io ny daty izay anaovana ny fifidianana ho ben'ny tanàna tamin'izany raha tsaroko tsara tamin'ny taona 2024 ihany koa dia efa nangataka avy ny gouvernemanta tamin'izany satria nisy ny fahatarany fikarakarana ny fifidianana tamin'ny volana aogositra taona 2024 avy numéro 8 ny ACC dia efa tatak'izay ihany koa zany ny zavatra hitranga tamin'izay fotoan'izay moa ny zavatra navoaka ny ACC dia hoe ny ben'ny tanàna perinasa zany izay tapitra ny mandany fepitoana fiasany no manohy ny asa mandra-pahatonga ny solony zany dia misy article maromaro moa tamin'izay fotoan'izay ary ny tena marina dia lalam-pandrenana ray ny zavatra mitranga angatahana vy anankiray ihany dia tatakan'iny zany raha ny tena tokony ho izy ny avy zay tokony avoaka ny ACC tokony hitory amin'ny avy numéro 8 tamin'ny 20 volana aogositra taona 2024 tapitra ny fitaom-piasana izahay ny tompona andraikitra eto ny komina dia fanjakana ity fotony izay mikarakara ny vahoaka raha toka ny komina no mikatona na mihidy inona ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena zany ho an'ny andininy fa 20% ao amin'ny lalam-pandrenany dia azony lehibe ny androm-panjakana sy ny raisamangaika eo anivony vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana atao ny maka ny hevitry ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana na mifanaraka na tsy amin'ny lalam-pandrenana ny volavola mpanapa-kevitra araka ny fantatra dia nangataka ny hevitry ny HCC ny lehibe ny gouvernemanta andrasana arak'izany ny fanapahana avoaka ny HCC Favany politika trany ary dia mbola baraingo amin'ny mpanara-baovao ny fametrahana ny rafitra vaovao hikirakira ny vola eo ambany fiadidiany filohampirenena amin'izao fotoana izao ho an'ny mpanao politika manokatra toa mpanao politika manokana izao toa ny Alphonse Ramanandraibe dia fomba nentina anamafisana indray ny fivangongom-pahefana ny fametrahana sekretera-panjakana eny anivon'ny fiadidinan'ny repoblika tsy antenana araka izany sy ny fiovam-pitondrana amin'izao endrika izao ho iatran'ny nambarany Charmano Menjanary Manora Andriamalala. Tsangan'olona mpanosony fotsiny ny ministra napetraka ankehitriny fa tsy tena tompony fanapahan-kevitra mazava mantsy fa ireo sekretera-panjakana apetraka ho eo ambany ny fiadidiny ny filohampirenena no ikirakira ny vola rehetra amin'ny fanatanterana ny asa efa nazahoana fa majimbola hoy Alphonse Ramanandraibe sary mipetraka ny mety ho tsy fisina fampitokisana eo amin'ireo mpikamba ny gouvernemanta Tsay Christian sy ny filohampirenena ny gouvernemanta izay tsy nahitambokatra tsara tao anatin'ny 5 taona lasa tsipaky ny fitondrana mialaina tokoa ny politika misy eto ankehitriny hoy ny nambarany matoenao nanokatra gouvernement anangana gouvernement anankiray dia dikan'izany misy prime ministre misy ministre ny prime ministre no manendry izay tiany hiara-asa aminy dia ny ministre ny ministera mety ho firena amin'izay ngamba le rajoelona satria tsy mifanaraka amin'ny eritrery ny olona rehetrarehetra tendreny prime ministre Tsay Christian dia nanangana ao anazy izy nataony hoe vetsona anazy sekretera-panjakana paralelina ngery ny azy ny tsy maintsy ekeny ny azy ny tsy maintsy manao ny asa rehetrarehetra ny vola rehetrarehetra zany sao dia efa hita zonge no alehany zany so fa mazava be nge zany zony fa ny vola nge avy any amin'ny rajoelina ny vola tsy maintsy rajoelina mijarana tsy isy enjerany amin'ny Tsay Christian mihitsy akory fa tsy maintsy any amin'ny sekretera-panjakana no anazy no omeny ny vola dikan'izany zany rehetra zany tsangan'olona fotsiny vola be mihitsy no menjera ao amin'ny fanjakana io
fa airajoelona daholona no hitantana le tsiampandrosana Madagasikara de araky fanjakana gouvernemanta ray anitsay kristiany de tohatra ny inona moa zany finonona ny volam-bahoaka sy ny volan'ireo banque mondiale sy ny karazan'ireo fotsiny no hinanano atondrareo fihinana fa tsisy mianjera tsisy miatraika any amin'ny fiainam-bahoaka na any amin'ny fanjakana na any amin'ny asa zay ho ataony ireo karazana vola reo zao izao mazava be nge nanamafy ity mpanao politika ity fa rafitra manokana na tokony hipetraka ao anivon'ny fiadidinan'ny repoblika fa tsy sekretera-mpanjakana. Eo amin'izay vavan'ny politika izay hatrany dia toa mamofopofona ady an-trano eo anivon'ny sampanona ny fitondrana amin'izao fotoana izao raha nambaran'ny mpamakafaka ny raharaham-pirenena Ralson Roger. Misy amin'ireo ny hevitra azo anjara tamin'ny ministera fito amby roapolo mantsy no voailika ary tsy voajery akory nandritra ny fanendrena ny minisitra. Izay endry zavatra izay no miteraka lonilony eo amin'ny sampanoana ny fitondrana amin'izao fotoana izao ka dia hiteraka ady an-trano ho hiatran'ny fanamafisan'ny profesora Ralson Roger. After solondray BC mbola hava-tsara. Tsy voaja ny lokaloka natao fanomezana sehatra ireo malagasy rehetra avy amin'ny lafy valonosy andray anjara amin'ny fitantanana eo anivon'ny governemanta. Misy tamin'ireo nanao ny entio zavatra ny adoan'ny filoha voailika tsy nahatazona ny ministerany. Teo ihany koa ireo nanantena kanefa fa tsy isan'ireo nandrafitra ny governemanta vaovao. Ireo avy amin'ny antoko hafa indray no mahazo laka ary misy eo fa mahavita azy hoy ny mpamakafaka raharaham-pirenena. Fampianarana zany tsy azo ataoko totoa farafaratsy tsy maintsy ny aina atao anatin'ny fampianarana manana atao hoe pédagogie zay no miroso amin'izy moa ianao efa nahazoana tsikera mahavaivay be tamin'ny ministera ny tazoninao ka mampiteraka ny alahelo saza zany tokony zahay aty amin'ny atoko nanoana filoham-pirenena no eo fa tsy atoko hafarinina napetraka eo mbola hita taratra koa hoe ao amin'ny ny ministera sasany avolenta zany maheno fa misy fimenomenonana amin'ny zareo indrindra fa ny amin'ny ministera stratégique zany fa hoe navita be nefa to ahelikhelika fotsiny taratry ny lonilony sahady zany zavatra zay. Iafara amin'ny fipoahana anatiny amin'ny sampanoana ny rajoelona ny tsy fahamarina toeran'ny fitondrana mijoro. Efa mandeha koa ny resaka manoloana ny faniliana ireo ny fofotra tamin'ny fampandaniana rajoelona. Misy ny tsy fampatokisana ary afara amin'ny fifandonana anatiny contradiction interne ary rehefa reo moa misy dia tsy maintsy miafara amin'ny fipoahana foana io éclatement ka zay natonga na hoe manamafy ny telin'le mpampianatra namako hoe peraka ambonina fotaka le olo maventy be anankiray ka zay zavatra zay zany tsy dia atao mataitra tsony fa mandeha zany ny tsikerany ambadimbadika any ianjakenjana le izy tsy voaresaka ao anatin'ny vinavinan'ny fitondrana ihany koa ny sehatra fototra sy ny sehatra fanodinana izay antoko ny fampandrosoana ho ihany ny fanazavana. Isan'izany ny sehatra ny vary azon'ny malagasy ny fahaleovan-tena ara-tsakafo. Aina tanteraka ny fipoahana ara-tsosialy mivaivay atsoatsy ho hiatran'ny fanazavana ity mpamakafaka raharaham-pirenena ity. Raharaham-pirenena izay hatrany ary raha pahalalana amin'ny saina ny eto amintsika dia tokony omenatra manoloana indrindra ny fandraisana ny tanana no avin'ny firenena toy ny nataon'ny pahalalana Senegalais. Hoy ny mpanao politika Alphonse Ramana Andraibe androany. Ny pahalalana no minimandika lalana sy miaro ny mpanitsakitsaka lalana eto amintsika ho hiatran'ny fanamafisany. Fanadiadiany Manome-Njanary sy Manora Andriamalala. Fositry ny olana eto amin'ny Madagasikara ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana hoy ny mpanao politika Alphonse Ramana Andraibe. Tsy rafitra natao isara araky ny lalàna ny hasesentsika ary tsy manana ny atao hoe fitiavan-tanindrazana fa mitady tombotsoa politika ho hiatrany ny nambarany. Fa maky mipetraka ambolohan'ireo ankehitriny ny fanapahan-kevitra navoaka ny filan-kevitry ny lalam-pandrenana natao Senegal izay nitsipaka hatramin'ny farany ny firotsahako fidiny ny olona mizaka zo-pirenena hafa ho hiatrany ity mpanao politika ity. Samy laza ireo ny nandiny ny fa 20 ao amin'ny lalam-pandrenana Senegal na ny andiny ny fa 20 ho an'ny lalam-pandrenana malagasy ny hasesentsika eto ihany no namboatsapony hoy ny fanazavany.
fa nytetro amitsika le tena nampomeny ny dépôt de candidature an-Rajoelina dia tena natao any amin'ny farany indrindra zany hoe ny raha azo natao mihitsy akrama dia atao hoe ny segondra farany ireo olona ireo nefa na efa nahalala fa manana zom-pirenena frantsay ny Andry Rajoelina ary zom-pirenena frantsay no entiny miaina io fitondram-panjakana izay kasainy ho atao io cour constitutionnel eto Madagasikara dia natao manara-dreny-drano zany hoe tsy hoe cour constitutionnel zany io dia lalàna tsy azo ivalozana lalaovina zany eto amintsika zany azo ivalozana azo lalaovina tsara mihitsy le lalàna dia na ny anary le zo frantsay ary maha-frantsay raha dia mbola hovana ny constitution kitikitiana le constitution mba hifanaraka amin'ny sitrapony le Rajoelina. Hatreto hoy ity mpanao politika ity dia tsy hita fototra ny tena antom-pisiany HCC eto amintsika ny lalam-pandrenana izay tokony ho tandrovana sy arovany to ireo mpikambana ao amin'ny indray no manampy tosika amin'ny tokosiny andininy mba anitsahana izany hoy ny fanazavany. Zany hoe talohan'ny desambra zany dia efa tokony nametraka nefa tokony mivaly ilay fanalany ny zom-pirenena frantsay anazy koa nge misy mety sotasota ihany ataon'ny frantsay satria raha vo raha lany eo zany Andriamatoa Wade dia vitatra hoe ny accord de coopération ny tongatrany amin'ny misy foana hatramin'ny accord de coopération misy frantsay satria izy tena amin'izay fotoan'izay izy tena tsy maintsy ny zoa ma-Sénégalais anazy no zoeny raha ny Sénégalais aloha tena hita mihitsy hoe nanaraka ny lalànany izy hoe didy tsy azo ivalozana. Raha tsy aivina dia mbola tsy niala tamin'ny Karim Wade ny fianianam-panompona any la Frantsa amin'ny mahateratany frantsay azy tamin'izy nametraka ny antota taratasy firotsako fidiny nekena ary navoaka ny fanjakana frantsay taoriny ny fangatany ity kandida ity fa afaka tamin'ny Karim Wade ny fizakana zom-pirenena frantsay no lavo ny rafim-panjakana Sénégalais misana ny lalam-pandrenana anefa ny firotsako fidiny Karim Wade na dia efa nesorony la Frantsa aza ny fizakany zom-pirenena frantsay. Ny vaovao mahakasika ny fifamoivoizana kosa indray ary dia tafiditra ao anatin'ireo firenena 520 beloza mpifamoivoizana amozana ain'olona be indrindra aty Afrika raha i Madagasikara raha araka ny tatra navoakan'ny banky iraisam-pirenena tamin'ny taona 2024. Tafisiakatra 720 faingo roa amin'ny mponina iray etsy ny tahapahafatesana vokatry ny lozam-pifamoivoizana tsy niazo tsara ny fiutaremarika eo amin'izao fataovao maikaza mirongatra ny lozam-pifamoivoizana eto Madagasikara. Anisan'ny fototry ny lozam-pifamoivoizana eto amintsika ny tsy fahaizana ny kode na ny fitsipika mifeny fifamoivoizana fa eo ihany koa ny fandraisana zava-pisotro mahamamo hoy ny tompona andraikitra mpampianatra familiana fiarakodia sy moto iray izay nanohy ny heviny manoloana indrindra ny firongatry ny lozam-pifamoivoizana ateraky ny kodiaran-droa tato ato. Mialy rary nombana. Tao anatin'ny efa-bolana tamin'ny taona 2024 dia 20 mahery ireo namony ihany vokatry ny lozam-pifamoivoizana teto amintsika. Tsy niatsara fa dovamaika miakatra itaremarika io raha ho any ity volana voalohan'ny taona ity no resahina satria saika eo isan'andro dia andrenesana olona namony ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana an-tanety. Ankoatra ireo loza amin'ireo lalam-pirenena toy ny lalam-pirenena faha-4, faha-2, faha-9 sy ny faha-7 dia loza miantra ihany koa izany eo an'ireo kodiaran-droa eto an-drenivohitra. Ireo tovolahy tanora manodidina amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 taona no tena lasibatra ary mamony ainy amin'izany lozam-pifamoivoizan'ny kodiaran-droa niseho teto an-drenivohitra izany tato ato. Anisan'ireo trangana ampivarahontsana ny lozan'ny Soeteny Mahamasina na afatesana iray mpianakaviana 20 taona izay nofaona sy notaritina taksi be. Teo ihany koa ny lozam-pifamoivoizana ny Soeteny amin'ny lalam-baovao Tsarasotra Ivato Maly. Tovolahy manodidina 20 taona koa no namony ainy vokatry izany. Ity farany izay nifanentsika tamin'ny moto nentin'ireo namany ka nifatratra tany ambany kamion ary izao namony ainy izao. Olana voalohany mahatonga ny loza teraky ny kodiaran-droa eto amintsika ny tsy fahaizana fa eo ihany koa ny tsy fanajana ny fitsipika sy ny lalàna mifeny fifamoivoizana hoy ny mpampianatra iray momba ny familiana fiarakodia sy moto. Nambarany fa tsy tokony ohatry ny 50 kilometatra isan'ora ny hafainganam-pandeha na ho an'ny fiara na ho an'ny moto rehefa tanàn-dehibe. Ohatra miresaka hoe fianarana amintsika zany hoe le lalàna ny resahana dia io tsisy hoe miavaka ho an'ny mpitaingina moto
fa ny côte de la route zany a dia iraisan'ireo rehetra mampiasa ny lalana ditapiditra ao anatiny zany mipitangina moto mpamily fiarakodia hatramin'ny mpitangina bisikileta aza dia mampiasa an'io avokoa zany ny tena izy fa tsisy hoe miavaka dia noho izany zany reny olona tokony mampiasa ny lalana ireny a dia tokony mianatra n'le côte de la route zany aloha ny antony mahatonga ny loza be dia be dia ny moto moa ohatran'ny hoe voatemy foana ny moto zany tatoaty ny tena marina satria le zavatra mitranga zany a lasa ohatrany tonga dia efa mirona foana hoe moto indray io indray le moto fa mitsofotsofoka na nka lasa tsy hitan'ny olona koa le mpitangina moto mba mitandrina fa misy koa tena mpitangina moto mba hitanao tena hoe manaja tsara n'le lalana hoe mifamovoza misy manko le takela-by mametra ny hafanganam-pandeha misy hoe fiarana hoe eto amin'ity toerany a tsy mahazo mihoatra ny 3 kilometatra isan'andro satria dia olona be mifamezivezy na misy mpianatra misy toerana tsy mahazo mihoatra ny 10 dia an-tanàn-dehibe aloha zany a tokony tsy mihoatra ny 50 kilometatra isan'andro ny hafanganam-pandeha zay zany no voalazany fitsika ny fifamovoza ianarana eny amin'ireo toerana fampianarana familiana fiarakodia sy moto na auto-école ny tsy tokony andraisana zava-pisotro misy alcool rehefa mitondra fiarana kodiaran-droa no amafitsy ny ity tompony andraikitra ity fa anisan'ny fototra mahatonga ny loza ny fisotroana zava-pisotro misy alcool izay tokony andraisana fepetra entitra araka ny voalazany. Ianarana ty daholo moa ren'le hoe tsy misotro toaka tsy mandray zavatra madomelina tsy mandeha mafy mihoatra n'izay hafanganam-pandeha voatondron'ny fitsipikiny lalana fifamovozana eny an-dalana eny dia ao anatin'izay daholo mahatonga an'le izy zany zava-pisotro mahamamy ity no hitako somary tokony andraisana fepetra satria ny zavatra mitranga zany hoe rehefa mietin'le vokatr'le zava-pisotro misy alcool lasa tsy mahafehy an'le tokony atao ntsony eny an-dalana eo anatin'izay nefa tsika mihebetsaka ny mpifamovoy eny amin'ny lalana dia tsy ary araka tsika avokoa ny fiatsika ataon'ny olona rehetra ndraindray koa ngety tena hoe avy amin'le mpitangina moto no mahatonga an'le loza mety misy olona mepita tapoka tsy mijery a mepita tsena fepitampandeh tongotra dia le mpitangina moto nefa mandeha mafy dia lasa mitranga ho azy zany le loza any zany tokony amafisina any amin'le fanaraha-maso an'le zay mpamily mamompamiliana zany. Manoloana ireo lozam-pifamovozana nateraky ny moto izay mendrika famonoantena noho ny fandehanana mafy tsy ny fifanenjehana eo amin'ny samy kodiaran-droa tahaka ny lozam-pifamovozana nisy hoe teto tsara sotra Ivatomaly sy amin'ny tranga hafa mitovy amin'izany dia namoaka fanambarana tao anatin'ny tambajotran-tserasera Facebook ny fikambanan'ny mpamily camion manerana ny Madagasikara ny amin'ny tsy tokony ampidirana violon sy anagadrana ireo mpamily camion rehefa voaporofo fa famonoantena ny zava-miseho. Miantso ny fitsarana sy ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny eto amin'ny firenena izy ireo hijery akaiky ny zava-misy. Vaovao mifandray amin'izay hatrany ary dia nidoboka amponjavonjamaika eny Tsiafa ny mpamin'ilay taxi be zotra 154 izay nahafaty iray mpianakaviana nitondra moto teny Mahamasina ny sabotsy lasa teo. Androany no niakatra teo anatrehany fampanoavana ity mpamily ity amin'ny fahin'ny volana febroary izao kosa no hiakatra fitsarana andrara araka ny nambaran'ny fianakaviany maty. Mialy rary nombanatrany. Niakatra fampanoavana ny maraina toy ny raharaha mikasika ilay mpamily taxi be avy ao amin'ny zotra 450 nivoaka sy nitarika ny mika ilay tovolahy 20 taona namono eny teny Mahamasina tamin'ny sabotsy hariva lasa teo. Rehefa nivoaka ny dity ny tolakandro teo nahiditra ponjavonjamaika eny amin'ny fonjabeny Tsiafa avy hatrany io mpamily io taorian'ny fiainona azy. Amin'ny fahenina ny volana febroary kosa no niakatra fitsarana ny raharaha. Lozam-pifamovozana nahafatesan'olona, fandosirana ary von'olona no vesatra ny enjehana azy amin'izany. Tonga teny amin'ny lapan'ny fitsarana, niandry ny rary ny mikasika ity raharaha ity ny fianakaviany mika. Nitaraina ireto farany satria tsy napahitana azy ireo mihitsy ilay mpamily namono nahafaty ny havan'izy ireo. Mitaky ny ampiarana sazy enjana mifandraika amin'ny eloka nataon'io mpamily taxi be io ihany koa ireto farany, na dia misy aza ny fe mandeha fa misy olona ambondry ao ambadiky ny nahavandoza. Raha hitanareo zao zay eto avelany eto fotsiny zay miandry tsy fantatra hoe aiza le sofera namono an'le havanay tsy mahazo makasary akory zay tsy mahazo mijery maso an'le sofera ny olona nefa ny ankizy ny fianakaviana mba tia hita maso an'le sofera daholo dia eto fotsiny zay miandry eto zany zay miandry ny rariny eto mbola tsy tena vao marina hoe tena le tompon'le fiara marina ve ny olona ambony sa hoe ao ambadiky le tompon'le fiara ny manana olona ambony
fa zareo zany a nampitsona mihitsy le zandriko le dadale maty teo zao tamin'ny maraina hoe misy général ao ambadiky le tompon'le tômôbily fa tsy fantatra aloha zay tena fahamarinany ka raha ohatra zany foana ve ny atao zany atao Madagasikara hoe mamomy mahafaty olona dia arovan'ny olona ohatran'izao dia mety ve zany tsy ngambany raha ohatra zany foana ny atao eto Madagasikara dia hifamono an-trano eto tsika ny tena andrasanay aloha zany a dia mba hampangarahara n'le zava-misy eto amin'ny mahazo an'le zanaka io ny zanaka efa maty izy io efa tsisy azo atao tsony fa tokony famaizana farak'izay enjana amin'le olona namono raha nandeha zao ny PV a tena maivana be zany le PV tao amin'le nataon'le tompona andraikitra tao amin'le mpanao akety nefa n'le izy a von'olona ninina natao. Ankoatra izay nandiso ny vaovao mialaina natao manjotra tserasera izay milaza fa nisotrosotro niaraka tamin'ny mpamily ny fiara fitateram-bahoaka io mika araka izao fanazavany rahalahy indrainy izao hatrany. Ary misy mipibako any amin'ny Facebook any hoe niarany sotrosotro teny akadam-bahoaka ho mika tsy le chauffeur tsy marina zany tsy mika tsy mahafantatra akory an'io chauffeur io tsy pisotro toka zany anay io ary mika olona zanaka pastera fa tsy hoe olokolompona nandona moto teny akadam-bahoaka le chauffeur dia narahan'le moto dia zay moa le moto zany le raha vao misy oatra zany dia le mifanampy dia teo amamasiny mika vao nahita hoe inona dia ohatr'izao dia nidepasy an'le chauffeur mika dia niteny hoe ajanono ny tôbilanao sady tsy valanany teo aloha dia iny tonga dia nidrongisiny iny mika. Napiakatra ny atezeran'ireo olona marobe nanatry maso ny zava-nitranga teny Mahamasina ary niteraka resabe tany anaty-tamanjotra tserasera tany ity raharaha ity efa niarany atezeran'ireo olona tena toerana ny mpamily ilay taxi be tonga haingana moa mpitandro filaminana ka voaharo ny tenany samy andro sy manaraka akaiky ny toy ny raharaha ity ireo mpanara-baovao. Ny vaovao mifandraika amin'ny fitateran'izay hatrany ary dia afantaro ary fahazo ny mpandeha fiara fitateram-bahoaka atao ny miantso ny laharana ao anaty fiara ho fanairana sy ho fampitana vaovao manoloana tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitatitra. Maro loatra ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitatitra ka mampitaraina mpanjifa amin'izao fotoana izao. Isy ny fiapetra manokana ho raisina raha ho an'ny kooperativa mampitoy ny tao sy ny renivohitra manokana ho an'izay mandika lalàna. Afitra solondray be sy mbola hava tsara. Kooperativa fito no mitambatra mampitoy any Itosy sy ny renivohitra azona fitaraina ny fomba fiasan'ny ankamaroan'ireo zotra-pitateran'ireo indrindra ny kooperativa Ambintsoa ahitana ny zotra 330. Ny fanairina ireo mpandeha amin'ny alalan'ny fiodinana an-dalana no tena azona fitarainana avy amin'ny mpanjifa. Nanapa-kevitra nangana kooperativa iraisana izy ireo noho izany hijerevana sy andaniana vahaolana momba ny olana zakain'ireo mpandeha. Nisy noho izany ny fiaonana tamin'ireo mpitandro ny filaminana teny toerana. Ladinika maro ny arahan'ny dinika ka isan'ny tapaka ny amerenana ny zotra afaka miodina eo amin'ny garazy 720 hektara sy ireo tsy maintsy tonga ny Analakely. Ahitana fijaliana eo amin'ny fata 67 hektara ahafahana mandefa fiara tsy misy olona navidy mandray an'zareo eo izay omanina eo amin'ny fiara 30 eo no vinavinanay. Misy avatra ny fandraisana fepetra eo anivon'ny kooperativa ho an'izay mbola minimandika ny lalàna amin'ny feno fitaterana. Zon'ny mpandeha ny aterina avy amin'ny toerana izay alehany miainga eo amin'ny toerana hidirany. Azon'ny mpandeha ataony miantso ireo laharana anaty fiara raha misy fandikan-dalàna ary nanentana ny filohan'ny kooperativa 330 ireo mpanjifa ihany koa. Raha toka misy ny tsy fahavitany izay anjara andraikitra angatahana ho amin'ny mpitatitra izay dia etaniko eto sady ary apetrako fa zoan'ny mpandeha no tsy miala ao anatin'ny fiara dia mampirisika ihany ary manentana fa misy ny antsoina hoe pointeur eny amin'ireny arrêt lehibe ireny na eo amin'ny 67 zany na any amin'ny fiara zany mba anantona amin'ny pointeur avy hatrany ireo vahoaka izay matsiaritra narin'ny taxi be an-dalana na manantona miantso mpitandro filaminana ihany koa mba ahafahana mandray andraikitra eo ny eo. Ho fisoroana ny loza samihafa toy ilay nitranga tetsy Mahamasina sy ho fanajana ny lalàna ny fifamoivoizana isy ny fikarakarana hetsika arahana amin'ireo mpamily, ireo tompona fiara sy ireo mpitandro ny filaminana ho fampatsaivana ny ireo mpamily ny lalàna amin'ny feny fitaterana na ny hoe rappel à l'ordre. Mba hikatsanatra ny fanatsarana ny fitaterana ho an'ireo mpanjifa dia io fotoana io no andraisana ny etahitan'ireo mpamily. Ahafahan'ny
mpitandro filaminana ny commissaire zany a sy ny commandant de brigade mampita amin'izy ireo a ny antsoina hoe lalàna ny fifamoivozana ahafahana manatanteraka mampiantra ny sazy mifanandrify amin'izany ary ielana midisadisa misy eo amin'ny mpitatitra sy ny mpitandro filaminana rariny sinitsiny fa tokony ny mpitandro filaminana sy ny mpitatitra dia tokony vary sy rano miara-miasa ary tsy afaka misaraka fa miasa ho an'ny vahoaka. Tsy nizotra iny ihany fa azona fitarainina maro ihany koa ny zotra 730 mampitoy ananosy 100 anosy patrana hatrany tsara lalàna, ny zotra asy mampitoy any sabotsina mihena. Sombiny ihany ireo fa maro ireo zotra eto an-drenivohitra sy ny manodidina ny tsy manaraka ny fitsipika mifehy azy ireo amin'ny fanajana ny mpandeha. Vaovan'ny fifamoivoizana izay hatrany ary dia anisan'ny faritra mitondra faisana vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza matetika ny faritry Melaky, Boeny, Sofia, Diana ary Sava. Tandindomin-doza ihany koa anefa amin'izao ny lalam-pirenena mihazo ireo faritra ireo toy ny lalam-pirenena faha-efatra sy ny lalam-pirenena faha-enina. Ankoatra ny fepetra hafa eny antsefatsefany eny dia miainga amin'ny fanintanana mpamily anaja lalan'ny fifamoivoizana isoroana ny loza samihafa eny amin'ny gara Maki Andotapenaka. Mialy Rarinombana. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ka ny amin'ny volana aprily any ho any izany vao hifarany. Mbola ina noho izany sy nahandro ratsy rivo-doza ahakasika ny nosintsika. Mitondra faisana vokatra ireo andro ratsy matetika ny faritry Melaky, Boeny, Sofia, Diana sy Sava. Tandindomin-doza vokatra ny fiakaran'ny rano sy ny fotaka ary ny fiotsahan'ny tany sy ny arabe ireo lalam-pirenena mihazo ireo faritra ireo toy ny RN4 sy ny RN6. Efa iarin'izay fahatapahana izay noho ny fiotsahana tany vokatry ny rotsakorana ny any amin'ny RN6 mampifandriana Ambondromamy sy Antsiranana eo amin'ny point kilométrique 400 Ankaramiely, commune Karambe, ahitana lavaka be eo amin'ny lalana. Ho an'ny eo anivon'ny tompy antsonana Maki Andotapenaka tsy dia misy loatra ny fiomanana mialoha sanatria misy ny fahatapahan-dalana vokatry ny fandalovana loza voajanahary. Ny fanentanan'ireo mpamily hitandrina sy hanaja ny lalàna ny fifamoivoizana isoroana ireo loza mety iseho no himasony izy ireo. Ny zava-dehibe aloha dia mifampahafantarana, izany hoe fampahafantarana ho an'ireo mpamily ho anay eto toerana amin'ilay raha misy izay fahatapahana izay mba ahafahana mandray fepetra mifanaraka amin'ny zava-misy. Ny zavatra ohatra indray mantsy tsy dia tena azo raisina be hoe izao tsy maintsy atao rehefa misy mifatapahana sahala amin'izao fa arakarak'ilay zava-misy eny amin'ny lalana zany nandraisana hoe izao no tokony ataon'ny tsirairay avy ao anatin'izay. Fa fotsiny ny raisan'ny daholo be dia ny hoe tokony mitandrina. Voalohany aloha mitandrina tsara, indrindra miakatra zao ny rano rehefa fantatra hoe bebe rotsakorana amin'ny toerana anankiray dia tsara mamonjy tanàna avo amina toerana avo raha izay faharoa tsy fandehanana mafy satria mety misy ny tapoka ohatra ny éboulement sy ny any ireny dia aloha mitandrina foana eny alavitra izay mitandrina mpamily foana hoe ny ataontsika aloha hatreto dia no mitandrina raha pitahaina ny lozam-pifamoivoizana tamin'ny fotoana na be olona sy ny amin'izao dia lasa mitombotombo kokoa izy amin'izao fotoana izao dia izay foana ny tanàna mpamily hoe na amin'ny akisa rehetra mihitsy mba samy hitandrina fa indraindray amin'ny fotoana sala amin'izao dia tsisy mifanentanana dia manao goragora zany le ny andalana eny fa tokony hitandrina foana mpamily hoe ain'olona no entina mila mitandrina satria ny aina tsy voavidy vola. Nambaran'ity tompony andraikitra ity ihany koa fa misedra olana ireo mpitatra eo anivon'ity tompy fiantsonana ity taorian'ny volana Desambra. Zara raha misy mantsy ny mpandeha hanika 26 ireo fiara-miasa raha tokana hahatratra 200 mahery isan'andro izany tamin'ireny vanim-potoana ny fety ireny. Ny mpandeha zao aloha dia tena niena tamin'ny Desambra toy izany hatratrany amin'ny 240 tany mahery kely ny isan'ny fiara miala eto par jour dia izao izy efa mienatra any amin'ny 88 véhicule miala eto. Misy an'ilay aretina iny koa dia malaindaina ny olona zany makany raha tsy tena misy antony mazava tsara dia niena be mihitsy. Mitsanona olana goavana eo amin'ireo mpamily any amin'ny lalam-pirenena rehetra hatramin'izao ny faratsindalana indrindra amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao. Ankoatra ny RN4 sy ny RN6 dia mampikola ireo mpitatitra sy ireo mpampiasa lalana ihany koa ny lalam-pirenena faharoa indrindra ny eo anelanelana antsapanana sy Brickaville sy Ampasamadinika. Miteraka faty antoka tsy hita nonohan ireo tompona fiara izany satria mitomba hatrany ny volana mivoaka anamboarana sy kojakojana ny fiara
kanefa tsy araka izay ny vola miditra ho ny fanazavana. Manoloana izay faratsiany ny toetry ny andro any amin'ny faritra avaratry ny nosy izay indrindra satria dia mijohy tsy mitsahatra ny orana any an-toerana amin'izao fotoana izao. Nanapa-kevitra araka izany ny manam-pahefana any an-toerana ampiato ny fampianarana androany alarobia 24 janoary. Voakasika izay fampiatony izay ny ao amin'ny distrika Anambanja, Antsiranana voalohany sy faharoa. Herinandro izay no nijojy ny orana tany avaratra. Efa nampiatona ny fampianarana tany amin'ny faritra Dianany zoma teo. Saingy efa niverina nianatra ny mpianatra ny alatsinainy tany amin'ny distrika rehetra, ankoatra ny tao Ambanja. Tsara ny mampahafantatra fa tamin'ity androany ity ihany no niato ny fampianarana saingy miankina amin'ny fivoaran'ny toetry ny andro kosa ny tohizan'ny fampiatona ho an'ny rahampitsona tsia. Noho ny andro ratsy izay antsy dia tapaka ihany koa ny lalam-pirenena fahaenina eo Ankaramiely. Niotsaka avokoa ny sisin-dalana roa. Raha ny tatitra nataon'ny ministera ny asa vaventy androany dia noho ny amafy ny rotsakorana no nampiotsaka ny lalana fa eo ihany koa ny alatra bizo. Ny atanteraka araka izany ny fifamoivoizana androany. Mbola ao anaty filazana miloko menatra ny faritra Diana Sofia androany hatramin'ny rahampitso manoloana ny fahabetsahany rotsakorana. Manodidina ny 40 hatramin'ny 20 mm ao anatin'ny 420 ora. Vavany tsy fandriampahalemana kosa indray dia nitrangana asandalo tao Angavo, distrika Ankazobe Alina, tokony tamin'ny 7 ora teo. Lehilahy iray nifantatra fanamonyainy, olona 2 hafa naratra ary vehivavy 3 no entiny dahalo ankeriny. Fanadihadiana ary eo amin'ny rindran-tsariny ny Aritanjona. Manjakazaka ny dahalo Ankazobe. Vao nialiny 7 janoary ifo 9 janoary teo no maty novonon-dahalo ny ben'ny tanàna ny komina Andranomiely. Dia lehilahy iray hafa indray no novonon-dahalo alina. Mitampiadiana mihitsy ny dahalo manao fanafisiana. Ny tao Androvakely indray no lasibatra alina, komina Talatana Angavo, distrika Ankazobe. Manapopoka basy ny dahalo manodidina 20 eo. Vokany, lehilahy manodidina ny 80 taona eo no maty nandritra ny fanafisiana. Ray na vehivavy zandary iray. Naratra nandritra ny fanafisiana ihany koa ny vadiny, ary voan'ny bala teo amin'ny lohany ihany koa ny ralahany. Ankoatr'izay, vehivavy 3 no nentiny reto dahalo ankeriny. Eo amin'ny sivy-latsakafefany teo izy miditra teto dia nanapoaka basy tonga dia basy tsy afa-janona izy. Dia olona 3 no nentiny. Dia 3 ndroa naratra dia ny iray maty mihitsy fa ny 3 lasany. Dia betsaka ny zavatra lasany tany. Atamin'ny fosim-bary, tamajinika, lany, kojakoja ao an-trano e. Dia rehefa miditra trano izy tonga dia mikisika dia mamono olona, izay ny amin'ny nataony taty. Ala teto. Ty mivaly ty dia midona tato amin'ny rindrony ty. Dia tsy avaravarankely atsy koa misy anankiray. Saimbala tato aminay zany anankitelo. Nangalany amin'ny mamanay satria za zanaky ny lasany. Dia teo an-tokotany moa izy mandrefindrefoka be da be foana ny trano, vakiny hafa maky. Dahalo tsy latsaka teo amin'ny 20 teo izy teto e. Tsifotra basy? Ie. Ny zandarma efa tonga teto? Zandarma efa tonga teto. Fa mbola tsy sany akatra izy fa mifo basy mbola tena mafy. Efa mambolana maro izay ny mandravarava ao Ankazobe ny dahalo. Efa nisy mihitsy ny fidinana ifotony nataon'ny zandary ny farany taona teo nampandro-tany tany an-toerana. Ary niatra nandritra izay ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina na ny couvre-feu. Saingy hatreto, tsy nisy vokany mivangana fa dia maninana ampitandro ny filaminana mihitsy azy an-dahalo ary mitohatra amin'izao tsy fandriampahalemana. Ny vaovao ny fanatanjahantena kosa indray ary tanjona ny anarenana ny vokatra farany tamin'ny fiadina ny tompon-dakan'ny klioba taranja volleyball zone 7 hoy ny mpitantana klioba mandray anjara amin'ity lalao ity. Efa naty fanomanana tanteraka na ny sokajy lehilahy na ny vehivavy amin'izao ary manana ny vinany tsy hamoaka ny amboary eto Madagasikara. Manao antsoavana efa izy ireo amin'izao fotoana izao ny amin'ny tokony anoanana ny klioba mandray anjara noho ny olana arabola sedray ny taranja. Avitra solondray be mbola ava tsara. Manana ekipa 4 sokajy lahy sy vavy isika malagasy handray anjara amin'ny lalao fiadiana izay ho tompon-dakan'ny klioba ao anatin'ny zone 7 taranja volleyball tanterahany eto Madagasikara. Ny 14 febroary hatramin'ny 2 martsa izao no anaovana ity lalao goavana ity ka etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina sy ny gymnase Akorondrano no andraisana lalao.
eo amin'ny andian'ny fahavalo amby roapolo isika amin'izao fotoana izao ary nanana vokatra tsara hatrany tamin'ireo lalao efa nandraisana anjara ankoatrany tamin'ny farany teo tafiditra ihary ny vonina pirenena avokoa ireo kluba manana ny lazany eto andrenivohitra. Tsy miaro an'Analamaga izy ao anatin'io tsy miaro ny klubany izy fa amin'ny anaran'ny Madagasikara dia ao anatin'ny fanomanana daholo moa zany ireo ekipa rehetrarehetra reo ho an'ny lehilahy zany zao raha ohatra ny club an'Analamaga mandray anjara ao anatin'io dia ao ny GN, ny Gendarme, ny Cosfa, Maramila ary ny Asia. Zay ny lehilahy. Ny fanefa moa zany dia ny farafangana araka ny fahafantarana azy. Ny ao amin'ny vehivavy ny GN vehivavy, ny Asia vehivavy, ny squad vehivavy reo avy eto Analamanga. Fa ny fanefany dia ny Stevoto efa fantatsika raha teo koa ny Stevoto. Reo zany ny solitena amin'ny Madagasikara. Ny fanamby moa zany ho apetraka ireo club reo hoe ahoana no hamerenana indray. Izay vokatra tsara teo aloha. Zany hoe ahoana ny tsy voahan'io kopy io eto Madagasikara na ny lahy na ny vehivavy. Tady fanohanana tahaka ny antso efa nataon'ny Fédération Malagasy ny volleyball ihany koa ireo club noho ny visatra arabola. Somary ambonimbony ihany zany ny angatahany KVB amin'ny fandraisana anjara amin'ny resaka iraisam-pirenena tahaka ireny. Indrindra moa zany ny any amin'ny resaka arabola ny club eto Madagasikara amin'ny ankapobeny dia milalao am-pitiavana. Tsy tahaka ny any amin'ny taranja hafa zany tsy tena manana tena hoe mpanohana tena matanjaka zany ny mpanao volley eto Madagasikara. Izay moa zany no anaovana antso avo amintsika afaka manohana sy tia fanatanjahantena mba hijery manokana an'ity ataon'ivon'ny volleyball anohana andreo club. Ny 12 sy ny 17 ny volana febroary izao no higadona eto Madagasikara ireo ekipa vahiny andray anjara amin'ity lalao zone Z ity izay ahitana ny Comore, Maurice, Mayotte, Madagasikara, Seychelles ary La Réunion. Efa anaty fikarakarana tanteraka ny Fédération amin'ny lafiny maro araka ny nambaran'izy ireo. Ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray ary fiaramanidiny tafika Rosian'ny iray no niarany loza androany. Tsy nisy avitra avokoa ny mpandeha tao anatiny. Anisan'izany ny gadra teratany Ukrainiana miisa 520. Tany Etazonia kosa indray dia anisan'ny mbola matanjaka i Donald Trump ao anatin'ny antoko misy azy ny antoko republikanina. Nandresy indray mantsy ny tenany nandritra ny fifidianana fototra na ny fifidianana primaire izay natao tao New Hampshire omaly. Rindrantsary ny niaro tanjona. Maneho ny tanjany eo amin'ny antoko republikanina Donald Trump. Ao anaty fifidianana fototra na primaire ny antoko republikanina amin'izao. Taoriany fandresen'i Trump tao amin'ny fanjakany Iowa ny herinandro lasa teo, dia mbola nandresany koa izy omaly tao amin'ny fanjakany New Hampshire. Dia anatrehany ilay mpifanandrina taminy, ilay maso ivony tao amin'ny firenena mikambana na ny ONU, fonisy filohampirenena Amerikanina, i Nikki Haley. Nateo aza ny fandreseny, etety ny elanelana teo amin'ny rotonta tao New Hampshire. Teo anatin'ny tantarany republikanina hatramin'izay, izay kandida lany amin'ny fanjakana roa voalohany tsoa izao, dia mazava ny fandreseny bata ny fifidianana fototra. Betsaka araka izany herijeka ho an'i Trump, ifanandrina indray amin'ny Biden ny 10 novambra izao. Any Rusia kosa indray, fiaramanidiny tafika Rosiana ny anjera androany. Nitondra mpandeha 470 ity fiaramanidiny ity, ka 520 teratany Ukrainiana avokoa, gadra tao Rusia. Tsy nisy avitra avokoa izy 470 ireto. Raha ny fantatra, dia ho any amin'ny faritry Belgorod ity fiaramanidiny ity, ary atakalo ireo gadra 520 ireo. Saingy izao niara ny loza izao. Tsy mbola naneho hevitra i Kremlin hatreto, momba ny antony nahatonga ny loza. Ankilany kosa nefa, mandeha ny resaka fa i Kiev ihany no namono ny miaramilany. Araka ny fanamarana, nataony Volodymyr filohan'ny Duma, parlemanta rosiana. Hoaratsika avy hatrany aorian'izao fampahalalam-baovao izao ny fandaharana ahona marina sy ny fandaharana Global News. Aorian'izay kosa no narahantsika ny horonan-tsary Aquaman and the Last Kingdom. Izay ankiho no ametrahako ny veloma ho antsika tsirairay avy. Veloma tompoko.